Ry havana, ampitomboina ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tombontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Endre ny hafalianay Tompo fa akaiky anay ianao ary miaraka aminay hatrany. Porofon'izany Tompo dia izao indray izay nomenao an'ity tontolo andro ity. Koa avozinay ny fanoloranay ny fiainanay mba hanjakanao Jesosy Kristy. Ary dia raiso izany raha sitraka ao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Havana tianay hatrany ny mampatsiahy fa amin'izao herinandro farany andiniantsika ny lohahevitra hoe iaino ny toeam-panaraka an'Andriamanitra izao, dia hojerentsika indray ny nandikanany hoe toeam-panaraka an'Andriamanitra amin'ireo baiboly voasoratra amin'ny teny malagasy. Andeha ary ny Timoty voalohany toko 7:24 no jerentsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ary ara-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toeam-panaraka an'Andriamanitra, ilay naseho teo amin'ny nofo, no hamarinina tao amin'ny fanahy, hita amin'ny anjely, notoriana tany amin'ny jentilisa, ninona teny amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra. Amen. Timoty voalohany toko 7 ny 1:12 no ahitantsika an'izany ry havana. Raha vao atao indray mijery ty andin-tsoatra masina ity dia manambara an'i Jesosy Kristy. Ireto nefa no mila hazavaina ao anatin'izany. Voalohany dia ilay teny hoe lehibe, na koa hoe mega amin'ny teny grika izany, dia sady ahitana ny heviny amin'ny lafiny hoe refy izany, alehibe na ny mifanohitra amin'izay ny akelezana, no sady koa ahitana ny heviny hoe feno hery na koa hoe mahery. Ny zava-miafina ny amin'ny Kristy notondroina fa lehibe, ary lehibe ao anatin'izany zany dia mahery. Ditantsika fa hazavain'ireo andalana manaraka izany dia miresaka ny amin'ny Jesosy Kristy. Ohatra hoe ilay naseho tao amin'ny nofo izy no hamarinina tamin'ny fanahy, hitan'ny anjely sy ny sisa. Manaraka izany koa dia io ilay hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra io izany dia sady manamafy an'ilay hoe zava-miafina io no mampiorina ihany koa an'ilay filazana ny amin'ny Jesosy Kristy mihitsy, ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra am-bareto izany. Satria nahoana? Satria tao anatin'ny fampianarany, tao anatin'ny toriteniny, tao anatin'ny asa-pamonjena nataony, ohatra ao an-tsaina voalohany ny Matteo 5, 9, 7 toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, dia ahitana feno an'izany hoe tena izy mihitsy ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary koa indrindra izy no mahery indrindra amin'ireo Andriamanitra rehetra hivavahana amin'izao tontolo izao izany. Noho izany dia izy ilay zava-miafina lehibe, ary indrindra ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny dikateny iombonanay kominike eto Madagasikara dia nanao hoe ary miaiky fa lehibe ny tsiambaratelo nambara momba ny fivavahantsika, dia teboka roa dia tanytsany amin'izay ilay momba ny kasika ny Kristy teo. Ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra izany dia nataony hoe fivavahana, ary ny baiboly masina katolika koa dia manao hoe ary tsy azo lavina fa lehibe tokoa ny mistery fototry ny fivavahana. Ahitantsika taratra izany ry havana fa Jesosy Kristy no inoana aloha izany voalohany indrindra, ary rehefa inoana izy dia izy no hivavahana. Tsaroana anatin'izany ilay irantsika fa 480 ao amin'ny firana FFPM ry havana. Noho izany dia raha tambantsika izany ireo, ny hosaintsaintsika indray amin'ity anio ity dia izao: tena zava-miafina ny amin'izany fivavahana kristianina izany, fa izao arakaraka ny hivavahantsika no ahazoantsika mahafantatra ny ahalehiben'i Jesosy Kristy ao anatin'izany. Ary ilay ahalehibehan'io dia tsy inona akory fa ny hery ananana. Izy no manorotoro ny asa matin'ny Satana rehetra, izy no tsy hatahorantsika
ny any zava-misy amin'izao tontolo izao zany. Noho izany dia maniry isika tsirairay avy ry havana mba hitombo finoana an' Jesosy Kristy ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra ary hanorina hatrany ny finoana sy ny fivavahana ho ao aminy irery ihany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen'ny vavaka isika. Misaotra anao ary izay Tompo, fa tena lehibe ity Andriamanitra ivavahana ity, dia Jesosy Kristy Andriamanitra velona izany. Izy no alalana ny zava-miafina rehetra, ny amin'ny famonjena, ny amin'izao fiainana izao, ary indrindra ny amin'ny fiainako avy ihany koa. Tompo, ampitomboy ary ny finoanay sy ny fahatokianay azy. Anananay ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary indrindra iorenan'ny finoanay koa amin'ny irery ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesosy. Amen.